Tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ity toerana eto Ambohidrano ity, mampisaraka ny lalana avy amin'ny commune Ivato Centre sy ny renivohitr'ny faritra Zafimaniry ato amin'ny district Anambositra satria tamin'ny taona 1770 dia toerana nitobian'ny voanjo mpanjanatany teto Ambohidrano. Nifandona ary ny fitaovam-piadiam-bazaha sy ny lefina tamin'izany. Maro ireo malagasy namohiny ainy. Rehefa manapaka tanimbary ny olona dia mahita taolagna. Zany hoe lefa tamin'ny 47 dia nisy eritreritra tamin'ny première république sy na mausolée zany eto Piteto ka isaky ny mahita an'izany ohatra hoe taolam-baly zany dia ahiditra tao amin'ny mausolée satria fitiavan-tanin-drazana moa le nahafatesana. Fa tsy nitateraka moa le mausolée dia natsangana eo zany tsangam-bato ahafahatsiarovana ny olona maty tamin'ny 47 eo amoron'arabe eo. Nanamboarana tetezana teto Ambohidrano tamin'ny repoblika voalohany. Tamin'ny rivo-doza avahiny dia potika tanteraka ilay tetezana. Nandray an-tanana tamin'ny fanarenana izany ny fitondram-panjakana ankehitriny. Nahazo famatsiana dégâts cycloniques tamin'ny zay ministère des travaux publics moa zany no namatsy volana azy ary magnatanteraka ny asa. Mirefy 12 metatra sy 80 ity tetezana ity ary ezahana hovitaina ao anatin'ny 2 volana raha ny ato kely kosa ny asa noho ny fahafatesany tompona andraikitry ny orinasa ny andraikitra azy.